chocolat. Wala marunong salak. Mila Nutella. Mila patana cru. Nutella, hein? Et il y a les pâtes. Pas de brisé, regarde. Pas de brisé. T'es à Ana cru. Nutella, c'est confiture, mais? Nutella. Ok. Il y a moyen d'avoir les listo? Nutella. Ah, mais ça fait les couper à la roca. Torta de chocolat. Qu'est-ce qu'il y a, Étienne? Allez, Chocolat. C'est ça, hein? Pode que eu vou ao café da Naku. Tunga tia chan se soa te ano préparation
Androany zany tsika hanamboatra goûter ankizy amin'izao fidirana fianarana zao. Dia ny goûter-anay miaraka amin'ny kibô torsade au chocolat. Ny ingrédients ampiasaintsika dia pâte brisée anankiroa dia inona moa izy Mathieu? Nutella. Ny anomboatsika dia pâte brisée anankiray aloha. Ararakitsika fotsiny le Nutella. Atau chocolat pédé dans sa nature. Ça a l'air super bon. Avec un petit bonheur, les petits farous. Des tracetica Sarah, les 6. Jeref tsara nanaovanay anazy Waouh, otrany soleil zany. Oui, c'est clair. Asoksika amin'ny lafaoro amin'ny saison le izy dia firy crème le izy Mathieu? 180 degrés. Merci Kibo. Dia vita ny goûter atsika torsade au chocolat niaraka tamin'ny Kibo. Dia andao andramana amin'izay ary. Anatana ty andao itsitsitsika ty tsika Torsade au chocolat. Dia satria moa ty goûter ty vanisy Mathieu dia tonga dia ho atsofoka ao anaty boîte à goûter ny goûter aty ao anisy Mathieu dia izay tsy tafatsofoka zany hoaninay daholo. Allons manger maintenant! Ouais! Chin, torsade au chocolat. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Saya ni torsade au chocolat nene kita mkiboa. Agora tô na hora de chamar o
Dia, ahoana moa fitenyty hoanisy Mathieu sy papa? Adoro!